Tiako zany le viavy zany manana responsabilité zany izy amin'ny ankonana anazy. Talohan'ny dirako tato fijaliana fanilikiliana. Green & Cool zany association izy aloha tamin'ny voalohany. Association izy fa miasa en tant qu'entreprise sociale, zany hoe ankoatran'izay activité fiarovana tontolo iainana zay miezaka koa zay manao insertion professionnelle olona ancienne travailleuse du sexe na elika ny fiarahamonina na hoe ihany koa tanora marobe hoe very asa noho ny Covid nanomboka tamin'ny 2020 zany. Safidiana manokana ireo karazana olo ireo satria amin'ny ankapobeny ny fiarahamonina malagasy indrindra zareo ireo no tena hiara ny fanoliana eo anivon'ny fiarahamonina. Tsika vehivavy mpamboly ke mba andao tsika hivondrona mba azahoantsika tombotsoa miaraka. Ke ny tena tanjona anay zany le mba hampivoatra n'le isa-tokantrano vehivavy ary avy eo koa ny mba hanapiana ohatra hoe l'école eto Ambodimanga zany. Izy koa misy asan'ny lehilahy karaha io zahay zegny ka indrô miaraka miasa amindrô, misy ny mitana angady, misy ny mandoka agnatao. Zegny asanay zay viavy. Mirisiko mandroso tsara irô miaraka aminay. Agnina anarô, zay agnano asanay zay fikambanam-behivavy konay, alô fa zay avy. Ilay fandarin'asa fanavotana zany dia manome asa ho an'ireo vehivavy ireo ahafahany manampy ny vadiny ao atokantrano mamelona ny ankohonany. Dia ilay sitraka azon'izy ireo dia voalohany indrindra aloha traikefa izay hitantsika amin'ireo vehivavy ireo amin'ny alalan'ny fanodinana fako, fanaovana taozavatra. Dia ny manarak'izay dia ny fanampivelomana izay azon'izy ireo amin'ny alalan'ny fivarotana ilay taozavatra vita amin'ny alalan'ilay fako tsy organika. Raha ny nivarotra an'le entina zantarany dia misy le olona tonga dia sadaikatra be vao maheno hoe zao no olona manao anazy. Dia anisan'ny sakana izay tamin'ny voalohany fa mbola ady moa zany le izy dia alefa tsikelikely eo foana. Le pouvoir d'achat-n'olo zany tegna mihegny be mihitsiny. Ka amin'izay fotoagna zay zany le association zany mandalo fotoagna sarotra zany, ianao zany mila maharaka hoe ino zany le filany le olo zany. Manampy anay mampisy fivoarana amin'ny tokantranonay mihitsy le fisiny le fahaiza-manao anay le asa tanana. Za zany dia efa tato mihitsy vao nahita an'izy io sy nanao an'izy io dia tena nanomboka nanao ata mihitsy. Dia rehefa nandeha ny collecte tamin'ny orinasa dia mahazo an'ilay akora anaovana azy. Dia matetika manamboatra dia Efa herintaona latsaka izay niditra tatan'ny Green & Cool dia tena tsapako fa miova be ny fiainako. Zareo ireo atao anivon'ilay atelier zany ezahana ho atsangana ho coopérative. Zareo tena miezahana hoe ho aleo tena tanteraka izy anatin'ny asany. Vokatra anankiray manaraka dia ny famoronan-kasa. Ny filazanay azy moa dia asa maitso. Dia izay asa maitso izay no vokatra lehibe anankiray izay tianay foronina ao anatin'ny fandaharan'asa fanavotana ary indrindra tianay ho ampitaina tsy eto andrenivohitra ihany fa indray andro any mety hoe any amin'ny faritany ihany koa. Eo anoloany zao efa fivoarana misy zao dia za manafatra antsika vehivavy aza mety atao fanaka malemy zegny koa. Oka antsika mba hijoro ary anao fikambanana hivondrona ampandroso ny tanàna antsika aloha. Tsy mety amintsika viavy manantena hoe mikombogno. Fa fiainana io zany mihinao fô karaha hitanao fa ny fiainana iainanao io iainan'olo jiaby.